Halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tonga soa ianao androany sabotsy 17 volana Jona. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Mino fa hokasihan'Andriamanitra ny fonao androany ary hosokafa mifanahy masina amin'ny masom-panahinao. Amen. Ny lohahevitra amin'ity volana ity aza diny fa ny fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra ary ny lohateny androany dia ny hoe eritrereto ny marina fa aza matahotra. Eritrereto ny marina fa aza matahotra. Amen. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty 2 toko 1:7 izay milaza toy izao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan'ny tena. Amen. Izany fanahosa zany dia fanahy nitahotra ny dikan'izany. Ary nitahotra ny rafitra mahazatra hiasan'ny zao tontolo zao. Ny hoe nitahotra ny tsy fahombiazana, nitahotra ny fandavana, mety matahotra ny hoavy, na nitahotra tsy ho ampy. Zany dia tsy mitranga zany tsy tapaka ao ambadiky ny fiainany ankamaroan'ny olona. Izay no mampisy fiantraikany amin'ny fanapa-kevitra ny tsirairay avy hoe indraindray mampihena ny fahafamanao, indraindray manimba mangina ny fifalianao. Eto nefa Louis sisy Paoly ary mazava tsara ny teniny hoe tsy izany fanahy izany nomen'Andriamanitra anao. Ny fanahy nitahotra dia tsy avy amin'ny rainao. Rehefa miteny nitahotra dia tsy feo amin'ny mpanjakanao zany. Amen. Ny safidy hafa amin'ny fanjakana dia ny hery, ny fitiavana ary ny fahononam-po. Ny hery dia midika hoe manana loharano lehibe kokoa noho ilay zavatra mandrahona anao ianao. Ny fitiavana dia midika fa avy amin'ny toerana azo antoka amin'ny fanapa-kevitra ao fa tsy avy amin'ny hoe zavatra hitanao maso. Ny fahononam-po dia midika fa tsy voatery hoe ho fehezin'ny fihetsem-po ny tebotebo rehetra mandalo io ianao. Ireo telo ireo dia manolo tanteraka ny tahotra. Ny tahotra dia misy vokany io. Fa inona ny solon'ny tahotra dia ny fahefana. Rehefa matahotra ianao hoe tsisy vokany fiainanao dia fahefana manolo an'izany. Ny tahotra ny fandavana, inona manolo an'izany? Ny fitiavana. Ary ny tahotra ny fahaverezan'ny fifehezanao dia ny fifehezan'ny tena. Zany. Ny fiovan'ny toe-tsaina eto zany dia momba ny fanekenao ny loharano. Hoe rehefa miakatra ny tahotra dia mila manontany ianao hoe avy aiza ny tahotra zany. Moa ve ny fanahy masina ny manome fahendrena marina momba ny loza mety hitranga? Sa ny fahavalo mampiasa ny tebiteby mba hampangina? Tsy mitovy ny tahotra rehetra. Ilaina ny fahaiza-manavaka. Saingy ny tahotra maharitra sy mampangatsiaka dia izay manakana anao tsy haka-to dia tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy zany. Ny ohabolana toko 7:5-20 ka hatramin'ny 9:20 dia milaza an'izany amin'ny fomba tsara mihitsy hoe aza matahotra ny tahotra avy tampoka. Aza matahotra ny tahotra avy tampoka. Dia ny amin'ny 5:20 izy miteny hoe fa Jehovah no tokonao. Jereo tsara fa Andriamanitra tsy mampanantena ny hoe tsy fisian'ny zavatra mandrahona izy. Misy ny zavatra mandrahona fa mampanantena izy fa ho tokonao eo afovoan'ireo zavatra mandrahona ireo. Amen. Jereo tsara ny ohatra isan'andro. Mety mahatsiaro
ho voantso hanomboka zavatra ray ianao, na hoe resaka na tetikasa na fanompona na orinasa ohatra, saingy ny tahotra ny tsy fahombiazana dia mahatonga anao tsy nanomboka, mahatonga anao ohatry ny malemy zany. Miandry hatrany ianao hoe mahadra-pahantsapanao ho vonona, fa zao no lazaiko marina aminao, ny fahamarinan'ny fanjakana dia zao, efa teo ny antso talohany nahavonina anao. Amen. Ny hery, ny fitiavana ary ny fifehezan-tena dia efa ao anatinao ao, fa zao ny dingan'ny finoana ny jiro mampirehitra an'ireo. Androany ary lazao ny zavatra izay nosakana ny tahotra anao, hoe inona ny zavatra tokony nataonao nefa tsy nataonao. Dia androany manaova dingana kely anankiray mankany amin'ilay tanjonao izay, fa tsy hoe manao dingana ngeza be indray mandeha, fa na dingana kely ray fotsiny ary mampiaina ny tahotra izany zavatra any rehefa mihetsika ianao. Amen. Ary ny fisainany ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy manana fisaina osa, tsy manana fanahy osa, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Halleloja. Hivavaka isika. Tompo, mandany fanahy tahotra, tsy nomenao azy zany ary tsy aina amin'izany aho. Misafidy ny hery aho, ny herinao amin'ny fahalemeko. Misafidy ny fitiavana aho, nisy fiarovana amin'ny mahazao aho. Misafidy ny fifehezan-tena aho, tsy feheziny tebiteby aho fa feheziny fanahinao Tompo aho. Mandroso aho anio amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha ohatra ka nahakasika anao zany teny zany dia soraty eo amin'ny commentaire hoe manana fanahy mahery ary fitiavana sy fahononan-tena. Ary zarao amin'ny olona izay hitanao fa mila an'izao hafatra izao ary eny tokoa tahian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao, fahasoavana sy famindram-po ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Ina Telesforiany.